ravina malala ampifilana mandrakarivana zao tsika miona toy zao indrindraindrindra fiainontsika ny tenin'andriamanitra nanantsika fotoana azonamiany zany ary zava-dehibe zany eo fiainantsika ho aminareo zay olombo fidy araka ny fahalana rahateo zay n'andriamanitra ray amin'ny famanasiana ny fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazany rahan'i Jesosy Kristy ampitombona ho anareo eny ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Alarobia 10 oktobra 2022 mbola impanjenantsika aloha teny hoe mamoria vokatra ho an'ny tompo. Andeha ry havana sidera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Halleloia! Mideran'i Jehovah ary fanahiko, ideran'i Jehovah raha mbola miaina koa, eny ankalazan'Andriamanitra raha mbola avelona koa. Aza matokony lehibe na ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy, miala ny fofonainika verina ho amin'ny tany izy, ary amin'izany indrindra na foanany fikasany. Amen. Miantsoanao maiasao any firenena eto izay rehetra azonao atao iantrao rehefa te maonena ilanao anaso ho fanilotoko sy tarikeo ano milanierinao sy ny fitiavanao bahanarindray izay tsy mety atriza Jesu tompono miantsoanao ampitraka ireo izay manahy debitebisanandro isanandro izao no mandreraka fo sy fanahy milatoky aminao azavana vaovao aza elahianao mitorio teniso mampifalifaly fo Jesu mampianome le fiadanambe indreto izahay fa manoina ilay antsonao ianao no pitarika tena mahay amin'asakasana atao mavita mazoto amin'ny asaso azakiry mijoro waniranamanao matonyafelumanao sasamiandrianao tinusindrasanao andeha hivavaka isika. Andriamanitra miavaka ianao ary velona mandrakizay ka mitondra fahaveloma anay koa misaotra anao zahay, mideranao zahay, mankalaza anao zahay, eny mame voninahitra ianarinao masina zahay ny lehibe ny fitiavanao anay. Tompo, manatonao mpandretreteny zahay, mamindrafo aminay, mamelany erikay no niavitra nentin'i Jesosy Kristy reto amin'ny afijaliana. Tompo, amakisehan'ny mofinainy zahay, dia taria fananao masina mamantarinay ny sitraponao fa izay no vokatra vorina ho anao. Aoka hitombo ny finoana ianao ilay masina. Aminaran'i Jesosy Kristy tomponay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ny tiority avana malala dia ho hitanao ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka 7:9 ka hatramin'ny 20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Farambola niandry ny olona ka samy saina anjoana tampony na izy ny Kristy na tsy, dia namaly Jona ka nanao tamin'izy rehetra hoe izao manao batisanareo amin'ny rano fa avy izay mahery noho izao ka tsy miendrika ama ny fehikapany azao. Izy nanao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny hafa.
enentana ny fikoroana anadiovany tsara ny eo ampamilony, ka anangona ny vary ho any amin'ny sopiny, fa ny akofa sy ny mololo hodorany amin'ny afo tsy azo vonoina, ary fananarana maro hafa koa no notoriny tamin'ny olona. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminao trano ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy tao somonjy atsika, izay mitady atsika, izay ampahery atsika mandrakariva. Ny finaina ho antsika anio ny vakina tamintsika teo, Luka 7:12-20, tantara nosoratan'ny Luka ny amin'ny nataony Jaona mpanao batisa. Ny tena mpamory vokatra ho an'ny tompo dia mpanao batisa amin'ny rano. Zany re ilazana ny Jaona zany. Andraikitra lehibe izay nitanterahany Jaona teo anatrihan'ny mpiarabelona taminy, indrindra ho an'ireo miandrandra fatratra ny fiaviany misy ny manao batisa. Nambara-pahabe maso zany, ary zany nahatonga ny olona maro ny aino sy nanaraka azy. Manao batisa amin'ny rano, manala ny loto ity velany eo amin'ny olona mba ho diovina hiroso amin'ny fibebahana. No tanterahany zany mba hamerenana ny olona ho amin'Andriamanitra. Karazan'olona maro no nanatona ny Jaona. Tsy batisa ihany no niraisin'ireo olona ireo, fa nisy andraikitra nomena azy ireo teo am-piarabelona taminy ho mariky ny fiombonana sy fifanampiana ho an'ny mila vonjy, ary ho fanajana ny marina tokony ankatoavana. Mitaona antsika ny tompo ho amin'ny batisa amin'ny fibebahana, koa dia valio ny antso ny avana. Ny mpamory vokatra ho an'ny tompo dia zao koa, anao batisa amin'ny fanamasina. Izy no anao batisa anareo amin'ny fanamasina, ho ny 1:20. Ny fanaovan'i Jesosy Kristy batisa ireo mpanaradia azy amin'ny fanamasina no famantarana vaovao hanavahana azy ireo amin'ny maha olon'Andriamanitra azy. Izany dia fanompona mitohy mandraka ankehitriny, ary izy Jesosy Kristy no nanao zany. Natao an'ny olona rehetra izay mino an'i Kristy ny batisa amin'ny fanamasina, hanana ny fahasahiana manokana. Izy roa no vavolombelona noho izany. Dia tsy ilay nampidinana voalohany fanamasina tamin'ny Pentekosta fotsiny akory notondroany lioka eto, fa io koa ilay asa fanompona an'i Jesosy Kristy amampanao batisa ao amin'ny fanamasina azy. Ry havana, zava-dehibe no zontsika mandinika izany, ny amin'ny hoe isika ilay vorina amena ho an'ny tompo. Ary hitanao teto ireo mpamory vokatra ny amin'ny asa nataony Jaona mpanao batisa, ary ny amin'ny Jesosy Kristy ihany koa, ilay zanak'Andriamanitra tonga hitady sy hamonjy ny fery. Ray izany ry havana, tianio ho voninahitra Andriamanitra ery any. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina ny meno anay izay milaza ny amin'ny mpamory vokatra ho an'ny tompo, dia ny manao batisa amin'ny rano, ny manao batisa amin'ny fanamasina. Misaotra tompo fa mitarika anay andiny teny zany amin'izay tokony ataonay. Tompo, sitrano ireo mararika omeo fanantenana ho amin'ny fanasitranana. Mpanasitrana mahindrindra ianao koa toany asa fitsaboana. Tompo, ampireo izy ro azo romanjo, ary vonjeo ireo mareo sikolona ary ro sahirana. Tsinjovana ireo any ampigadrany ihany koa. Tao fiazakazany amin'ny asa mandraraha ataonay, ny fianarana, ny tokantrano, ny fikasana tsara rehetra, ampimizara ny fahasoavanao, koa tanterao izay mahasoa ny mpanomponao tsirairay avy. Jereo manokana tompo ny firenay, kampio izahay anarena ny zavatra rehetra. Iasa mahery aminay fananao masina, ame fahindrena, ny amin'izay tokony ataonay tokoa, ny amin'ny olona izay andraikitra izany koa, aperaka eo pela tananao. Dia manantena ny famonjenao izay, manantena ny famanginao anay izay. Jereo manokana tompo izany, ka jereo ny fanarenana ty ferinay ity. Ny vavakay, dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanasitrana anay izay efa nampiombona anay koa, hivavaka manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isafitrona riavina ny tsodrana tongotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Engane Jesosy Kristy tompontsika, sy ilay Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika, ka miantsika fampiroana marak'izay sy fanantenana tsara amin'ny alalan'ny fahasoavana. Ampiona ny fonareo sy ampahery anareo anao izay tsara rehetra amin'ny asa na amin'ny teny. Amen. Teo an'Andriamanitra ireny ny voninahitra
amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen.